La 4G Patelma vous présente Ni Vavo. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manolotra anao Ni Vavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nahiditra ponja vonja maika ny tale général ny ACM, arahiny fitsarana maso akaiky kosa ny tale général ny STA. Io no valin'ny fitsarana teny anivon'ny PAK Omaly, manoloana ny raharahavolamena 7.5 kilao, sarina tany Afrika Atsimo ny volana Desambra 2020. Ny alatsinainy avy izao kosa ny fitsarana ireo olona 3 sarina niaraka tamin'ny volamena tany Afrika Atsimo. Miroso ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy izany ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy tafiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny tetika asa-panjakana mampitohy ny Toliara sy Morondava. Ho an'ny lalana tetezana Bevoy makany amin'ny distrikany Manja, 5.0 isanjato miasa no vita amin'izao fotoana. Nisy ny fidinana ifotony totosain'ny MATP notariany ministra Ajo Andriananarivelo tany antoerana. Manoloana ny zava-misy tany Midongy Atsimo, manao antso amin'ny anokafana fanadihadiana sy anaovana fampitorana lalina mahakasika ny fanafiana iny ny fitiaba na ny firaisan-kina ny terakibara. Nambaran'izy ireo fa tambazotra goavana no ambadika ny fanafiana ny tranga tany antoerana. Noho ny disadisa misy eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra, nanapa-kevitra ny Federasiona iraisam-pirenen'ny baolina kitra FIFA fa tsy hanome famatsim-bola ny Federasiona Malagasy. Tsy azo araka izany ilay fanampiana mitetina ray tapitrisa $, tokony ho azo ny Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena dia miverina mihiboka ny mponina any Melbourne, tanàna lehibe indrindra any Aostralia, antony nahitana trangana variant indiana Covid-19 tany antoerana. Ary avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Zoma fa 20 ny volana May taona 2020 manatitra ny Araby indray tombokilasy tomboavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity, asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka ny antsipiriany hatramin'ny farany. Anokafana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity nahiditra ponjavonja maika ny tale général ny ACM, arahiny fitsarana maso akaiky kosa ny tale général ny STA. Io ny valin'ny fitsarana teny anivon'ny PAK Omaly, manoloana ny raharahavolamena 7.5 kilao, sarina tany Afrika Atsimo ny volana Desambra 2020. Nalatsinainy ho avy izao kosa ny fitsarana ireo olona 3 sarina niaraka tamin'ireo volamena tany Afrika Atsimo. Gaeton Andriatsilavo. Ratsinainona feo tao anatin'ny fotoana maro, niverina andatabatra indray ankehitriny ny raharahavolamena 7.7 kilao sasany sarona tany Afrika Atsimo. Taorin'ny fianona teny anivon'ny PAK na ny pôle anticorruption Omaly araka izany, nahiditra ponja vonja maika ny tale général ny ACM na ny aviation civile de Madagasikara, arahan'ny fitsarana maso akaiky kosa ny tale général ny STA. Mbola tsy fantatra treto ary andrasana ny fanazavana momba ny vesatra ny ampangana azy ireo. Raha tsy hivina, ny kompani STA no nitondra ilay volamena ho any Afrika Atsimo ny volana Desambra 2020 lasa teo. Atreto, olona miisa 5 nahiditra ponja vonja maika eto amintsika, ary olona miisa 420 raha ny loharanom-baovao azo no voasaringitra ao anatin'ny raharahavolamena ity, ka isan'izany ireo olona 3 voatazona ao Afrika Atsimo. Tsy ahivina hatrany, ny volana Janoary no efa nisy fampiatsona nataony zandary ny tale général ny ACM nanaovana fanadihadiana. Efa nandalo teny amin'ny PAK ihany koa, saingy voalaza tamin'izany fotoana fa hanotrina ny sekretera général ny ACM izay nahiditra ponja vonja maika ihany koa. Mitohy hatrany araka izany ny fanadihadiana mahakasika ity raharahavolamena ity, ary raha tsy misy ny fiovana, ny alatsinainy 3 May ho avy izao, no hiakatra fitsarana ireo olona 3 sarona tao Afrika Atsimo. Fa miroso ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy sahany ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy tafiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny tetika asa-panjakana mampitohy any Toliara sy Morondava. Ho an'ny lalana tetezana Bevoay makany amin'ny distrikany Manja, 5.0 isanjato ny asa no vita amin'izao fotoana izao. Mipaka mivatana amin'ny fiainam-ponina ny fandrosoan'ny fatra izao fanamboaran'izao. Nisy ny vidinan'ny fotony no tontosain'ny MATP notarian'ny ministra Ajo Andriananarivelo tany an-toerana mianta Randrianaivo.
mitohy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy hatreto 570 isanjaton'ny fanamboaran-dalana mampitohy an'ny tetezany Bevoay sy Manja izay mirefy 20 kilometatra no vita. Nijery ny fizotry ny asa taty an-toerana ny ministeran'ny fanazariana ny tany sy ny asa vaventy notarian'ny ministra Hajo Andriany Anarivelo. Fantatritsika efa tao aorianan'ireny olana ara-pahasamana eto amin'ny firenena ireny dia ilaina ny manao ezaka manokana mba ahafahana manatratra ny fahatarana mety nisy teo amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Tsika miteny zao eo mpanombohana tanteraka ny asa ny entreprise na dia somary nisy fahatarana kely arany ary ny tanjona dia ho tratrarina izay fahatarana izay mandrapatonga ny farany taona eo amin'ny 520 isanjato ny fikoson'ny asa amin'izao fotoana izao ary araka ny tazantsika eo efa vonona daholo ny fitaovana hanenjehana an'izay fahatarana izay fa tokony ho tratra izay mba ahafahana mampitohy tsisy fahatapahany ty lalan'ity aloha amin'ny mandrapatonga ny fahavaratra manaraka izao ary ny araky ny voalaza teo atao tara daholo izy rehetrarehetra mandrapatonga ny atsapi-tanàna ny Manja. Ankoatran'ny fanamboarana ny lalana moa misy ireo tetikasa atao hoe travaux connexes izay fanampiana ny voniparitra Tsinjarapahefana manodidina aty na io amin'ny lafiny fotodrafitrasa ilain'ny besinimaro toy ny hôpitaly, ny tranon'ny tanora arak'izay fangatahany taty an-toerana fa misy ihany koa ireo voalalana mampitohy ireo commune izay voasafidy mandrapatonga amin'ity lalam-pirenena fahasivy ity. Ny ministera miaraka amin'ny mpamatsy vola ny banque africaine momba ny fampandrosoana ny BAD no manatanteraka amin'ny asa iarahana amin'ny agence routière sy ny projet PACFC izay napetraka iandraikitra n'izay fanatanterahana ny asa izay. Atao tara na goudron tahaka izay ihany koa ny lalana eo analamy Sampy-Mankany Bevoay mirefy 420 kilometatra. Mazava-dehibe anazy zany dia arak'ilay voalazantsika teo aloha teo hoe tsy ho vita tara ray manontolo zany ny tanjon'ny fanjakana ny lalam-pirenena fahasivy izay miala avy any Toliara hatrany Adabara. Hitantsika eto fa isan'ny fanavoazana nentina atao anatin'ny tetikasa izay ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao dia ty toerana misy antsika ity dia tanàna ny ministera ny asa vaventy teo aloha dia nanomboka izao ny rehefa misy tetikasa tanterahana dia ao anatin'ilay toerana misy ny tanin'ny ministera ny asa vaventy daholo no mipetraka ireo mission de contrôle sy ny birao fanaraha-maso rehetrarehetra ka rehefa vita ny tetikasa dia mijanona no fananany fanjakana daholo reto fotodrafitrasa rehetrarehetra mba ahafahan'ireo mpiasa fanjakana izay mamita iraka aty na mipetraka aty manana fotodrafitrasa mendrika anatanterahany izay asany dia fasana azy taty izay. Ankoatran'ny tombony eo amin'ny lafiny sosialy mampiroborobo ny toe-karena ny fahavitan'ity lalam-pirenena ity. Izao fanamboarana zao aloha dia midika sahady dia fivoarana satria misy zavatra tena hoe fivoarana lehibe mihitsy ho an'ny Manja atoato satria samba ny tantaran'ny Manja zao rahantsika mahalala ny etan'ity lalana ity taloha fa rehefa vita io lalana io ataoko angamba fa todika aty daholo ny rehetrarehetra amin'izao fahavitana zao lalana zao. Midika fampandrosoana lehibe ho an'ny Manja distrikan'ny Manja ny fanamboarana an'ity lalana ity zany. Ny distrikan'ny Morombe zany azo lazaina hoe sompitra tsy mandrefana amin'ny fambolem-bary satria misy an'ny Bamangoky izay mirefy eo amin'ny 5,000 hektara eo zany ny velaran'ny tanimbary eo. Midika zany zay fa afaka mamoaka an'ireo vokatra reo rehefa vita soamantsara ity lalana ity. Raha misokatra ny lalana dia voalohany malakilaky kokoa ny fivezivezen'le vokatra, mihena le mpijirika nelanela ny mpakatombony dia tombony ho an'ny mpihinana zay, tombony ho an'ny koa an'le mpamboly. Sara zaka gananaka vokatra ty ary bale tsako vary zay tena ny vokatra aminay ty. Ino fa zao pony sy daravo sao afaka ravo hay zao
Tapatanareo bajaji indesana rafa mamamaritsy Njamanay bajaju mazava ny fonay zao mirefarefa avao iragna vavy zao mandeha. Efa avy ny orana mamotaka be ny frais miakatra. Mety miakatra eo amin'ny 10,000 sy 4 alina. Nefa tokony ho 10,000 sy 1 alina zany dia mbokatra aty zany rehefa vokatra ny raha tsy hisy tôbily handay azy satria tsy mahazaka zany tôbily reo satria ratsy ny lalana rehefa magnora. Oso zany ny lalana. Mahafinaritra ny olona jiaby zany le mipetraka atiky na ny tôbily jiaby zao tonga aty na tokony tsy tonga satria tsara ny lalana. Faly zany ny fonay satria vita ny lalana zany fa fatra tiliara jiaby ty. Izahay avy ety faly zay satria efa firy taona lasa zay neny amin'ny aratsina ny lalana. Manaraka ny fenitra avokoa ny asa tao, isan'izany ny abeny izay mirefy 9 metatra, eo ihany koa ny kalitaon'ny fitaovana sy akora ampiasaina. Raha jerentsika eto dia misy ny concasseur izay mipetraka, izany hoe izay mivoaka rehetra ao dia efa misy ny andrana teknika ahafahana mahafantatra fa manaraka ny kalitao tsara tokoa ny zavatra rehetra izay akora rehetra izay ho ampiasaina amin'ny lalana. Izany hoe misy ny laboratoire izay manaraka akaiky ny kalitaon'ny zavatra rehetra ampiasaina amin'ny lalana mba ahafahantsika miteny fa zavatra tena vita tsara sy manara-penitra mihitsy no hipetraka eo amin'ny lalana fa tsy hoe na misy aza ny fahataran'ny asa noho ny fisian'ny valana retina na mafisin'ny ministra tompona andraikitra fa tsy maintsy fotratrarina ny fepitona voalaza amin'ny tanan'izany izay ny taona 2024 izany. Napetraka ny paikadana tratrarana izany tahaka ny fampitomboana ny fitaovana sy ny mpiasa tsy aivina isan'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy. Fa ao anatin'izay vaovao mahakasika ny resaka foto-drafitrasa izay hatrany dia hovitaina mialohan'ny farantona 2024 ny tetikasa PADEV na ny programme d'appui et de développement des villes d'équilibre ao Toliara. Anatin'ny fandaminana amin'ny famitana izany orinasa misahana ny asa etsy ankilany efa vonona ao amin'ny ministera avokoa ny volany 200 ny voakasiky ny tetikasa ka nyroso tamin'ny expropriation na ny fanesorana azy ireo amin'ny toerany. Zava-dehibe ho an'ny tanan-dehibe ny fanatanterahana ny drafi-panajariana ny fanamboaran-dalana tahaka izao araka ny fanazavana mianta randrianay vo. Ny faran'ny taona 2024 izao no nambara amin'ny tanany tetikasa PADEV na ny programme d'appui au développement de ville d'équilibre et Toliara. Tetikasa izay miompana amin'ny fametrahana drafi-panazariana ny tanan-dehibe amin'ny alalan'ny fanamboarana foto-drafitrasa maro isan'izany ny fanamboaran-dalana. Lalana izay atao goudron dia toy ny Ambohitsabo mandeha Ketsaky makany Atsorobory. Dia ao koa ny avy eo Ankenta mandeha Taravay. Dia ty hitantsika ty Roakady avy eo Victoria mandalo amin'ity mivoaka ry amin'ny Sempa. Raha ny faratsin'ny lalana aloha dia raha ataoko hoe misy ny lala ratsy amin'ny faratsy hafa toy tena trogny lala zay amboarintsika amin'izao ty. Tena mampikolaina ny vahoaka reto lalana zay diavitsika reto. Zao moa izao mba fa vita ny terasematsika mandia zao fa taloha ty dongo-tany tena raha voalatsaka ny orana. Tsy miresaka cyclone tsika fa orana. Dia fa tsy hay andehana ty dia fa mangala kiraro le olo rehefa mandeha amin'ity fa tsy hay aignana. Fa dia misaotra ny fitondram-panjakana zay tarian'ny filohan'ny Rajoely amin'izao fanamboarana zao. Na dia hita aza ny haseragnan'ny raha malagasy amin'izao amin'ity arety corona ty tsy mitsahatra ny fitondram-panjakana fa manao ny ainy-tso zavatra mijery zay fampandrosoana ny vahoaka malagasy. Ankoatra ny firoso ny fanamboaran-dalana, miroso ihany koa ny fikarakarana ny fanefana ny volan'ireo mponina voakasiky ny expropriation na ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana voakasiky ny tetikasa. Misy 7,700 amin'izao fotoan'izao ny antota taratasy voarahin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, efa vonao ny volan'ny 7,100 voakasiky izay ary mitohy ny fikarakarana ambiny. Sorako manokana ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy aravoaka ny Toliara satria tsy nanano sarotra ny fanalana an'ireny toeran'ireny satria ny akamaroan'ny asa afaka nanomboka. Misy toerana vitsivitsy fotsiny no mbola andraisana fepetra amin'ny andriana fainganana ny fandoavana azy. Efa vonona ny vola eo anivon'ny fanjakana fa ny pitsipitsiny ara-taratasy moa no somary manatarika azy fa mino fa
alohan'ny fety-pirenena efa tokony voavady daholo zay rehetrarehetra zay fa na izany na tsy zany nanamora ny asa ny fahatsapahany voakany Tuléar hoe mila hoanazy koa ilay asa dia maro ireo tonga dia nandray fepetra avy amin'ny tenany manokana nanisaka an'ireo fotodrafitra azy zay tafiditra tao anatin'ny lalan'ny tetika asa. Raha netretina tokony ezahana araka ny voalaza teo fitaina alohan'ny farany taona. Ny antony dia misy tetika asa tsy tipadef ty ihany no tetika asa eto fa misy koa ny tetika asa paire zay efa nanaovana ny lalam-pirenena fa 7 iny zay tsy maintsy amitana ny lalana pirenena fa 6 miditra eto Tuléar mandra-patongatra any amin'ny port dia ny fanaovana ny tetezany rano zaza sy lay arabe manodidina na kiloloka mba ahafahana manova toerana an-tsena kiloloka io. Tombotsoa maro no sitrahan'ny vahoaka amin'ny fananganana foto-drafitr'asa samihafa ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ankehitriny. Misaotra manokana ny ministeran'ny travaux publics sy ny aménagement du territoire satria voasambany raha teto amin'ny faritra tsy mandrefana no nisy ny famboaran-dalana tena ataon'ny tanora hoe agogo amin'izao fotoana zao. Ny eto Tuléar dia manana tombotsoa manokana amin'ny famboaran-dalana satria mitatra ny tanàna. Ty toerana misy antsika ty zao ny partie Antsinanana zay tena tonga dia misehony maha-renivohitra azy renivohiparitra azy. Ary ohatran'izay koa le Ambohitsabo le nandalovantsika teo sy le Rodantaravay. Tsy ambakan'izany koa ny district hafa atao amin'ny faritra tsy mandrefana satria amin'izao fotoana zao dia mandeha ny fanamboarana any amin'ny RN9 efa mandeha koa ny fikarakarana madinidinika mikasika ny RN10 avy eo Andranovory ka hatrany Ampanihy izany no atao hoe lalan-drà ny fampanosoana atao amin'ny faritra tsy mandrefana dia vao maika hihandroso mihoatra ny teo taloha zany ny atao faritra tsy mandrefana amin'ny fahavitana ireo lalany lehibe zay tena andrandray ny mponinareo ary ireo lalan'ireo dia tsy nisy lalana namboarina hatrizay fa vao amin'izao fotoana zao sady amboarana tonga dia atao tara. Nandritra ny fidinana ifotony toerana fijerevana ny asa ny toto-sain'ny ministera antariny Ajo Andriananarivelo nitsidika ny digin'ny Kiambe ihany koa ireto farany. Ny manao ny etude ny digin'ny Kiambe efa eo mpamola volana azy ny eo amin'ny ministera ary mbola iarahana fiaraha-miasa amin'ny faritra na amin'ny ben'ny tanàna moa ahafahana manala n'izay sakatsakana rehetrarehetra fa ny tetikasa mandroso aingana fa efa ao anatin'ny tetikasa foiezaka irahana amin'ny banque européenne ny digin'ny Kiambe. Ohatr'izay ihany koa ny voalazan'ny andriamatoa gouverneur teo imiarahana amin'ny banque africaine zay volavolaina teny zao ny fanamboarana ny RNT 55 iny na sy ny digin'ny fiarenana zay hoezahana ny mba tsy hidirana ireo fiara lehibe miditra eto tanànany Tuléar raha monja ny lalam-pirenena fa 5. Ankoatr'izay niona tamin'ny mpiasa teto anivon'ny DRTP Atsimo andrefana ihany koa ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Androany namafisiny nandritra ny tafa tamin'ny mpiara-miasa ny mahazava-dehibe ny fanatanterahana tsakany sy andavan'ny asa iandrenketany rehetra. Hojerena ihany koa ny fanazavana ny fanatsarana ny foto-drafitr'asan'ny ministera isan'izany ny fisitrahana ireo foto-drafitr'asa tahaka ny trano sy birao amin'ny alalan'ny tetikasa lehibe toto-saina ankehitriny. Fa manoloana ny zava-nisy tany midongy Atsimo manao antsoava amin'ny anokafana fanadiadiana sy anaovana famitorana lalina mahakasiky ny fanafian-dalo iny ny fidiabana ny firaisankina ny tiraka-bara nambaran'izy ireo fa tambazotra goavana no ambadiky ny fanafian-dalo ny tranga tany antoerana Henri Florian. Nampiakapeo manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny vono olona ary ny famaizana ny tanàna iray izay niseho tao anatin'ny distrikany midongy Atsimo ny fitiaba na ny firaisankina ny teraka-Iabara Androany tetsy amin'ny fibentoeran'izy ireo tetsy Ampefilo. Nambaran'izy ireo fa tambazotra goavana no ambadiky ny zava-misy iny tahaka tokony hirosona ny fanadiadiana lalina. Ela ny fisian'ireo brobone mpanondranomby mpaniraka dahalo ny réseau sy ny mafia si possible raha olona kely ambanivolo agny afaka hiorganiser hanao organisation hanao recrutement hanao attroupement plus de 100 personnes
raha sy olona efa izay mantsy ny zavatra azoko tenenina eto alohan'ny tenenany namany soit disadisa-piarahamonina no mahatonga ny ady fifamonoana sy ny fanafiana fa ny faharoa sy asiako fahatelo faharoa soit efa misorganize ndray ny dahalo ambolona tabatra ireo réseau sy mafia mpanondran'omby aza ampatratanay na gros bonnet izy ianao na gros bonnet izy fa za sira fa tsy maintsy misy olona anaty fitondrana sy possible koa président haniraka dahalo zany fa ny olona ao amitsika ato président sika anatin'ny fitondrana no afaka misorganize ny mpanotra sy afaka haniraka dahalo sy manana fahefana am'izany ny mpanotra sy mahita couloir am'izany izy fa tsy maintsy misy olo mbo fidy anatin'io olo mbo tendry anatin'io olo debateba anatin'io olona mpanambola anatin'io olona manana marché omby any an-dafy no anatin'io fototra iray mampisy ny asan-dahalo ihany koa nambaran'izy ireo ny fantran'ny vahoaka izay tokony hojereny fanjakana akaiky matoa misy ny resaka asan-dahalo dia mbola tsy mivoatra le faritra mbola tsy mivoatra ny district ka raha iady amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana isika dia zere voalohany zany ny fampandrosoana ny district io satria matoa sarotra ny fanaovana intervention tany amin'ny disidy dia inaccessible ny lalana makana zay zavatra zay efa teneniny député voafito midongy atsimo foana hoe omeo vola izahay zere voakaiky ny mahakasika ny district ny midonga io fa tsara mazava amitsika nefa ny district ny midongy misy fito ny isany commune ray amin'io ihany ny andalovana raha avaty avangaindrano fa raha ho any osy ianao dia commune ny ambiny commune andalovanao daholo mazava zany fa tokony hozerevany fitondram-pazakana akaiky no mba hanikafana ny commune makany osy io dia mazava ho azy fa foana ny resaka sy fandriam-pahalemana tokony hanao fanadihadiana lalana ny tompona andraikitra isan-tsokajany hanafoana tanteraka ny tambazotra matanjaka mahakasika ty halatromby sy ny asan-dahalo ity raha ny vaovao voaray avy amin'ny reto fikambanana ireto hatrany efa ao farafangana ny fanampiana avy ao anivon'ny BNJRC amin'izao fotoana izao fa ny fomba hitondrana azy any amin'ny toerana izay nisehon'ny asan-dahalo no mampanano sarotra vokatry ny faratsian'ny lalina sy ny maro hafa ansoava araka izany no ataon'izy ireo ny amin'ny tokony hanaovana fomba rehetra hamonjena ny vahoaka any an-toerana ny venona nyrongatra saika ho manerana nosy tsy fandriam-pahalemana tato ato ary ny venona ny fantanian'ny mponina manoloana ny asa mpitandro ny filaminana ankoatrany ao midongy atsimbo mihamahazovahana ihany koa ny asan-dahalo sy ny alatromby ao tsiroany mandidika eto Anjeritsilavo fanontaniana maro ankehitriny no apetraky ny mponina manoloana ny firongatry ny fanafiana sy ny asan-dahalo eto amintsika voalohany indrindra amin'izany ny hoe aiza ho aiza ireo mpitandro filaminana natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany anisa ireo basy marobe miparitaka ampiasain'ny mpanao ratsy amoretana ny mponina ireo iza no afaka anakinana ny fiainana sy hiaro azy ireo sy ny maro hafa raha ny fanadihadiana natao antony maro no nahatonga ny fandriam-pahalemana irongatra isan'izany ohatra ny kolikoly sy ny fahafantaran'olona ary ny tandrefaka ataon'ireo tompona andraikitra ambony sy mpitandro filaminana sasany hoy ireo mpikambana avy any midongy atsimo manoloana ny toe-java-misy any an-toerana amin'izao fotoana tsy azo dia tsy hita ihany koa ny faharovana misy eo amin'ny sampandraraha-panjakana sasany ka mahatonga ny fitaovam-piadiana mahery vaika hoeny ampelantanan'ny olon-tsotra ary mitarika ny tanora hiatraketraka toy izany koa ny fahafahana mitondra sy mivarotra ny aomby halatra ka zary mahasarika ny tanora hitady vola amin'ny alalan'izany eo ihany koa ny fisian'ny tsy maty manota ka na ny mpanao ratsy izay efa tratra dia mbola tafaverina mirery eo anivon'ny fiarahamonina ihany manoloana an'izany anisan'ny mahasarotra ny fampandriana fahalemana ny intany ihany koa ny tsy fisian'ny lalana ifandraisan'ny commune ny district ny fokotany hany ka migalabona ny mpanao ratsy ankoatry ny ao midongy atsimo mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Pongolava indrindra ny ao Tsiroany Mandidy isan'izany ohatra ny tao Ambatolahy azo ao amin'ny distrikany Tsiroany Mandidy ny 920 Mey lasa teo tokony ho tamin'ny 9 maraina lasa nydahalo avokoa ny omby tao an-toerana raha ny loharanom-baovao azo manodidina ny 20 ireo dahalo nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika vokatr' izay mitebiteby ny mponina tsy mahandry andro tsy mahandry alina no ny afitsika ireo dahalo ireo tsy afa-manoatra izy ireo manoloana ny mpanafika mirongobasy sy ny fitaovam-piadiana mahery vaika mivery maina avokoa ny akamaroan'ireo mpanaradia raha misy ny fanafiana araka izany manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo ijery fotony sy anao fanadihadiana lalina isiny ny filaminana indray miangavy an-tanandroa ny fitondram-panjakana mahefa izahay mba hanokatra fanadihadiana ifotony ka handray fepetra sy vahaolana tandrify
mba hisian'ny rafi-piarahamonina matanjaka iarahan'ny fanjakana sy ny mpitandron'ny filaminana ary ny vahoaka misalahy fa izay no azahoana ny fandriam-pahalemana maharitra ka ahafahan'ny vahoaka mampitombo ny lalam-piariany. Ateto aloha mivoatra hatrany ny toetra raha any Midongy Atsimo sy ny ao Atsirony Mandidy, mandry lavolony ponina ary tsy afaka manao ny asa fiariny amin'ny fiainana andavanandro. Fandrimatora Jasoa Jean Richard mpandrindra ny vondrony zanaka ny faritra ho an'ny faritany ny Fianaratsoa sy manandafy mahery lanto mpandinika raharaham-pirenena no vahiny ny fandaharana Ankitspo eto amin'ny Golo TV aorian'ny fampahalalam-baovao. Fandaharana izay resadresahana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, ny halatr'omby, ny asan-dahalo ary ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Ndao arahina ny ampahin'izay. Raha mahasaly fitondrana zany miady amin'ireo roa izy aty atapon'ireo, zay no ataoko hoe fanjakana hametraka fandriam-pahalemana maharitra. Ka meko ohatra ianao zao agny zany satria le olona fa mangiry firy tonga dia mandeha agny any vonomoka, misy olona maty tifirina dorana ny lohany ataona mpitandro filaminana. Dia raha mba atao ohatran'izay ve reo olona mpampiditra basy amin'ny douane reo, reo olona amin'ny fitsarana reo, reo olona mitafika reo tonga dia tifirina ohatran'io koa. Dia eo anao zany ilaza indray hoe zon'olombelona, zao ny lalàna, ka maninona reo olona reo tsy nampanarana lalàna zany. Ka eo zany le misy zavatra hoe lay lalàna misy natao ampiarana azy dia misy natao tsy ampiarana azy. Fa zao ny olona agny zany zao mijanona le halatr'omby satria mihorohoro le olona. Dia le horohoro le olona kanefa ny horohoro misy réserve. Mety hitondra valifaty raha piso tsy afaka piso. Fa tsy horohoro hitondra filaminana. Ny zavatra tokony jerevana dia jery ny potentiel isapasitra, potentiel économique isapasitra mba ahafahan'ireo mivelatra miaina mba ho alternative an'le fangalarana omby. Iny zany no tokony ezahany fanjakana indrindra ny ambany vohatra lavitra any. Misy nge zavatra be dehibe azo atao any, tsy voatery hoe abattoir, mety misy zavatra be dehibe, mety fambolena, mety faompiana, mety industrie kelikely, mety zavatra betsaka, fa niezaka tokony atao ary ho Madagasikara rehetrarehetra zay mba hampisy mba hanafoana ny inégalité, indrindrindra araka ny tenen'ny namana teo hoe eto ndreny vohatra daholo fangonga zavatra rehetrarehetra, teraka frustration zany zavatra. Rehefa avy eo arian'ny fampahalalam-baovao no anarano manontolo mahakasiky ny fandaharana iny ka ho anasainanao sahady hanaraka izany hatramin'ny farany anohizana ny fampahalalam-baovao kosa mamono demokrasia ny lalàna amin'ny feny antoko-panohitra sy ny fanoherana nolan'iny antenimera hoy ny folohany antoko HVM androany. Ankoatr'izay raha ny momba ny ady amin'ny Covid-19 nambarany fa tsy ampy ny fanentanana avy amin'ny mpitondra fanjakana momba ny fanaovam-baksiny onasainy. Ny fanehoan-keviny taorian'ny falaniny ilay lalàna amin'ny feny antoko-panohitra sy ny fanoherana lalàna izay tsy mifanaraka amin'ny demokrasia raha ny fanazavany. Natsona ary ve ny opposition ny resaka an'izany. Ahoana moa zany no sehatra ahafahana ifandresy lahatra. Izay manapa-kevitra fa ifandresy lahatra amin'ilay izy satria zavatra fiainana ara-politika eto amin'ny firenena. Ka raha ho fehezina ao anatin'ny antenimera rotota fotsiny ny fomba fanoherana dia manahirana zany. Zay ny tsy itovizan-kevitra amin'ilay izy zao mbo zany ny fanjakana dia teny ao ka efa lany io dia tsy maintsy eny ao amin'ny antenimera anankiroa zany mpanao politika. Zay fotsiny ve zany fanaovana politika eto amin'ny firenena. Zay ve zany ny demokrasia antsagnantsika mba rariny loatra raha asiana lohabary andasy ny mpanao politika ifandinihana amin'izany satria izy no resahana anatiny eo. Momba ny ady amin'ny valana aretina Covid-19 tsy ampy ny fanentanana nataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny vahoaka ny amin'ny tokony anaovana ny vaksiny raha ny faneho-kevitra hatrany. Fanjakana tompony andraikitra eto amintsika mialatsiny aloha fa tsy mba mitovy amin'ny tompony andraikitra hafa e. Eran'izao tontolo izao betsaka kokoa fa misy ihany aloha manoatra antsika. Tsy mampiseho, tsy mampirisika, tsy manosika ny olona ho any amin'ilay vaksiny. Fiain'ny antenaitsika zay aloha dia mampirisika foana. Fa eto amintsika tena hita kosa aloha fa ny fanjakana dia manao teny roa. Asa izy nanery ny fanjakana zany lasa ohatrany hoe olona voatery fotsiny tsika dia mba nanao fa tena tsy zaka intsony ilay teritery natika eto anatiny tany ivelany fa manao tsatroka fotsiny. Tsy maintsy misy anahirana foana io ohatran'ny fanafody rehetrarehetra
fanjaran'ny fanjakana fa raha mifandrainareo dia tsoro fotsiny fanjakana dia tsy mampirisika ny olona mihitsy alohan'ny vaksiny. Tokony ifampiainy ny mpitondra sy ny entina raha ny fanazavana hatrany amin'ny famahana ireo olana eto amin'ny firenena ankehitriny. Fa isento kely ao anaty dokam-barotra isika zao aorian'izay no anarahanao ny fanadihadiana mahakasika ny fitokonany mpampianatry ny oniversite ao Fianaratsoa sy ny mahakasika ny fitrandrahana any Andilana Avaratra. Matrapitafa vetivety ary. Azafady kely ange Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatimbolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Ok izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. La Kitchen miaraka amin'ny UEFA Euro 2020 araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement Évasion ray volana dia 10,5 alina ariary. Les bouquets Canal+. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Maman Lisa, c'est l'heure. Ok, Marcos. Ah, tsara izy c'est normal. Presto io? Afako tsara salahy presto tsara manafo presto atao lasopy presto atao misao presto tiandarolo be presto afaka mosary presto elle est délicieuse presto Maman Lisa ino ty presto maman kokoa 700 ariary. Taorian'ny disadisa tany Andilana Avaratra ny herinandro lasa teo. Nandefa hiraka any an-toerana ministerany Arena Kibontany. Nisy ny fionana tampitrandraka izay nitakiny reto farany ny sokafan'ny kariera fitrandrahana biril ao anatin'ny fotoana fohy onona saina. Niona tamin'ny solotenan'ireo mpitrandraka beril ao Andilana Avaratra ny hiraky ny ministerany Arena Kibontany izay nitariny taleny kabinetra sy ny sekretera jeneraly n'ity ministera ity androany. Nandritra ny fionana nanamafy ny fitakina ny solotenan'ireo vahoaka ny isokafan'ny kariera. Nangataka foana sy ny fampiresaka inona ny maromaritra raisina, ino ny vahaolana hita satria tsy vahaolana raha ny fieritreretana anazy ny fanakatonana ny kariera fa inona ny lamina na ny fepetra mety apetraka nareo mpitondra fanjakana na ny administration resaka tamberin-didy sy tamberina andraikitra tokony ataony antanantoatra isan'ambaratonga na ny amin'ny commune district hatramin'ny région ka hatrany amin'ny ministère privé agny fanjakana privé zany angataka tompo nareo tokony andraikitra ara-fanjakana indrindra ty setriny Arena Kibontany ty ny anikafona ny kariera io ho an'ny vahoaka malagasy mangataka ny tragnomesana an'io kariera io
ho an'olotokana na ho an'olombitsy vonona ny mpisetra momba ny arenakidiny tany hiditra amin'ny setrany ara-dalàna. Tsy nisy fanapa-kevitra noraisina tao rin'ny fiaonana fa isy ny tatitra atao hoy ny iraky ny ministera tompona andraikitra. Eny ny fitondram-panjakana etaetanareo ary tonga any amin'ny minisitra etaetanareo oka hotontsika matoa misy ny foko 20 hektariany prezidanareo sambatra fa tsy natao hoe foko telo na foko efatra atsika ty Madagasikara ty nefa ao anatin'ny mahatsika Madagasikara tsy afaka anao ny fanjakany baroa isika fa misy ny lamina sy ny firindrana izay tsy maintsy mapetraka. Isan'ny hojerena mialohan'ny anokafana na tsy ny kariera ny fomba ahafahana mampiditra ireo mpitrandraka ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna, ny lalan-kalehan'ny vatona midy, ny fandoavana ny tamberina andraikitra ho an'ny komuna sy ny faritra sy ny asa fampandrosoana ateraka izany. Fatome folona androany ny tsena teto Andrenivohitra ao anatin'ny fiomanana amin'ny fankalazana ny fetin'ireny. Anton'izany tsy fisian'ny tsena mandritra ny farany herinandro vokatry ny valinaretina. Eo ihany koa ny fijerena fanomezana ho an'ireny raha nambarany ireo mpivarotra. Abraham Randriamanana. Manana ny toerany mampiavaka azy indrindra eo anivon'ny ankonana ny reny. Toy ny isan-taona misy ny andro manokana ankalazana ny fetin'ireny. Manoloan'izany maro ireo miomana amin'ny anamarena ity fety ity amin'ny alalan'ny fanolorana fanomezana ho an'ireny. Andro manahirana izao dia tsy maintsy mba atao izay mampahafaly ny fety zany madamako aloha zany karaina amin'izy io zany dia tsy maintsy mividy zavatra mba ankoatra ny fahita andavanandro e. Firavaka zany na akanjo zany na gato manaraka ho azy 100 000 francs eo maximum zany dia tamin'ity taona ity dia fakahita matetika zany ty confinement moa zany dia mba tombony fitiavana eo dia mba matsiarotsiaro dia mba manao izay mahafaly azy e. Nanomana kely ihany satria neny io ko izy mihitsy no entinay taty dia izay tiany fa izy tsy tia surprise tovitovy foana ihany tsy hoe misy miavaka na ohatr'izany mba manao sakafokafo kely koa rehefa tonga ny trano. Tsy mitovy amin'ny hatramin'izay ny fanjifana ny fanomezana ho an'ny fetin'ireny raha nambaran'ny mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana. Ireo kojakoja ampiasain'ny vehivavy matetika amin'ny ankapobeny no isan'ny betsaka mpanjifa. Fety mera zao ohatran'ny somary nankingina fa misy aliasa botsy sy mivoaka ny tena manina azy fa sabotsy ny olona ny tena miantsena dia ohatran'ny lasa miantsena sakafo fotsiny amin'izao ilay olona. Malafo folo zao isanandro fa androambo analafo 5 ny maraina. Ina ny tena be mpividy? Lokomena sy verni dia makiazy. Tamin'ity vao nisy mividy kely ny lokomenanay. Ankilan'izay ny ena nisan'ny mpanjifa ho an'ireo mpamony fanomezana raha ny fanazavana. Nisan'izao taloha tena tsy maraka fa milahatra raha mpamony nefa zao tsisy mihitsy zany dikany 5 000 zao farany ambany mamony kadao dia arakaraky ny habean'ilay zavatra finosana ny ankoatran'izay. Zao zao efa tokony ho lanilany reto zavatra reto. Zao nalaina zao mbola tsisy menana kely ara. Eto mbola raina roa zao milafo amin'ireo. Tsy ahivina ny alahady 17 ny volana Meo avy izao no hanamariana ny fankalazana ny fetin'ireny. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray mbola miteraka olana ho an'ny ankamaroany vehivavy malagasy ny fahatongavany fahadim-bolana. Lesoka ny tsy fahampian'ny fanentanana mahakasika ny fitandrona ny fahasalamana sy ny fahadiovana mandritra izay. Ezaka maro no andrasana momba izany araka ny songadina nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany mahakasika ny fahadiovana mandritra ny fahadim-bolana. Tafiditra anatin'ny firenena mbola tsy mahafeno fitandrona ny fahasalamana sy ny fahadiovana mandritra ny fahadim-bolana Madagasikara. Nipetraka hosakana mandritra ny taona maro ny fametrahana ny fahadim-bolana ho loha-hevitra fady teny anivon'ny ankonana sy ny fiarahamonina ka niteraka olana maro. Mbola betsaka ny vehivavy voahilikilika mandritra ny fotoanan'ny fahadim-bolana ary raha 700 isan-jato raha ao anatin'ny faritra 220 dia mbola misy 20 isan-jato ireo voahilika ireo ao anatin'izay ny faritra izay ahitana izay tranga betsaka izay dia ny any amin'ny faritra Jianasy ny any amin'ny faritra Androy. Mbola tsy ampiaraka izany ny fanentanana ny vehivavy malagasy ny fitandrona ny fahasalamana sy ny fahadiovana mandritra izay. Isan'izany ny fampiasana ny kojakoja fampiasan'ny vehivavy mandritra ny fahatongavany fahadim-bolana. 700 isan-jato ny vehivavy mbola mampiasa ireny salaka lamba ireny ary
fito isanjato ihany mbola mampiasa n'ilay hoe salaka ara-pahasalamana. Manao ny fanentanana miaraka amin'ireo mpiara-monantoka ministeran'ny rano fanadiovana sy fitiovana idirana amin'izay hoe ampiasana an'izay salaka lamba izay manaraka ny fenitra ara-pahasalamana izay. Isan'ny mbola ilana izaka hitandrona ny fahadiovana mandritra ny vadimbolana araka izany ny fanamafisana ny fisitrahana randro indrindra ny any ambanivohitra. Eo ihany koa ny toeram-pidiovana ahafahan'ny vehivavy midio amin'ny fotoana rehetra, indrindra ny any an-tsekoly. Androany ny fanamariana ny andro maneran-tany mahakasika ny fahadiovana mandritra ny vadimbolana. Isan'ny hetsika natao momba izay ny fitsidihan'ny ministeran'ny randro ny fanadiovana sy ny vidiovana ny akany avoko tetsy Varavohitra. Vaovao mahakasika ny fivoarany antotanisa momba ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray. Ny ambodimy ireo namony ainy vokatra ny valinaretina Covid-19 teto amintsika ny 7 ny volana May lasa teo raha ny antotanisa va ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tao anatiny 420 ora miisa 100 ireo sitrana raha toka 220 ny tranga vaovao. Abraham Randriamanana. Olona miisa 5 indray ny fantatra fa lavon'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara omaly fa 17 ny volana May raha nitatitra navoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Tamin'ny fitiliana 579 no tanterahina ny ampy 220 ireo tranga vaovao amarina. Ankilan'izay 110 ireo sitrana somatsara tao anatin'ny 420 ora manerana ny nosy. Avy eto amin'ny faritra Nalamanga ny 750 amin'ireo tranga vaovao izay mitsinjara toy izao: 7 any distrika Anambohidratrimo, 7 any Antananarivo Atsimondrano, 7 any Antananarivo Avaradrano, 130 any Antananarivo Renivohitra, 2 any distrika any Manjakandriana ary 10 any distrika any Andramasina. Arak'izany 320 sy 300 ankehitriny ireo manaraka fitsaboana manerana ny nosy izay ahitana marary manana fahasarotany 400. Hatreto mitotaly 720 sy 700 ireo namony ainy vokatry ny valinaretina teto Madagasikara. Nateo aza ny fahasahiranana na ahitana vokatsony amena ara-pahasalamana teto amintsika hoy ny gouverneur ny Rotary eto Madagasikara izay hanao ny passation de collier amin'ny Maurice Rampitso ankoatra ny fanampiana ny mpiarabelona sy ireo sahirana niteraka fiara-miasa ho an'ny rehetra ny amena ara-pahasalamana ary ny tombo ny fandraisana anjara nataon'ireo tanora fanampanazavana mahakasika izay. Dia vao maika ny niteraka zava-baovao zany hoe ny fiaraha-miasa ny rehetrarehetra tsy nisy fitsony le ny asa rery fa ny kambana nanao asa nanao fiaraha-miasa miaraka zany zay ny zavatra nivainga tamin'ity. Dia indrindra fandraisan'ny tanora an-tsehatra satria anisan'ny zavatra tsapanay fa ny tanora manana an'le zay etaeta tianao zavatra zay mavitrika mahita hevitra. Pejin'ny fanatanjahantena kosa indray no disadisa misy eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra nanapa-kevitra ny federasiona iraisampirenena ny baolina kitra FIFA fa tsy hanome famatsim-bola ny federasiona malagasy. Tsy azo arak'izany ilay fanampiana mitetina $1 tokony ho azon'ny Madagasikara. Henri Florian. Votsitra teo am-pilatanany Madagasikara ny vola fanampiana mitentina $1 fanampiana avy amin'ny federasiona iraisampirenena ny baolina kitra FIFA no ny disadisa anatin'ny mitranga eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra amin'izao fotoana izao ka nampizara roa ny komity mpitantana. Ao ireo izay miandany tamin'ny fitazomana any Nicolas Dupuis, ao ihany koa ireo nitsipaka azy ary indrindra fa ny tsy eto an-toerana ny filompitantana ity federasiona malagasy ny baolina kitra ity. Tsy nomen'ny FIFA araka izany io vola io no ny antony voalaza itsy ambony ireo. Nitatitra tamin'ny taona 2024 no zaraina nandritra ny kongresy faharaiky amin'ny fitopolo ny federasiona iraisampirenena ny baolina kitra izay natao tao amin'ny foibe tany Suisse ny herinandro teo no namoahana fa tsy anisan'ireo nomena vola fanampiana i Madagasikara. Sy afaka nisitraka ny fanampiana iadina amin'ny valinaretina Covid-19 mitentina $500 ihany koa isika tamin'ny taondasy ka izao tsy misitraka famatsim-bola izao indray. Vokatry ny tsy filamina ny federasiona malagasy ny baolina kitra mibaby fasahirana tanteraka araka izany ny tontolo ny baolina kitra eto Madagasikara.
eo amin'izay vaovao mahakasika ny fanatanjahanteny izay hatrany mitoetra ny fahombiazana azon'ireo atleta malagasy miisa 4 solitena Madagasikara amin'ny championnat d'Afrique haltérophilie na ny fibatana fonjam-by tanterana a Nairobi Kenya ny 4 hatramin'ny 17 ny volana May ho avy izao amin'izao ora hitenenana izao miisa 7 médaille d'or azon'i Madagasikara tompon-dakany Afriky raha miara-manana Jean Elarion Ricardo teo amin'ny lehilahy sokajy 5 kilao no maraina teo nandrombaka medaly volamena miisa 3 indray itojo Andria Tsitoaina teo amin'ny sokajy 7 kilao nazo medaly volamena 3 indray Rosina Randafy Arson eo amin'ny sokajy vehivavy latsaky ny 7 kilao izy efatra mianadaty solitena ny Madagasikara ireo no nazo medaly volamena miisa 7 sy medaly volafotsy 1 ary medaly alimo miisa 4. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray miverina amin'ny fihibohana ny mponina any Melbourne tanàna lehibe indrindra any Australie antony nahitana trangana variant indien na Covid-19 any antoerana. Mponina manodidina ny 5 tapitrisa ao Melbourne no voatery miverina indray ao anatin'ny fihibohana manomboka androany ary haharitra 7 andro vokatry ny fisian'ny variant indien hita any antoerana Melbourne izay tanàna lehibe indrindra any Australie. Hatramin'ny androany tranga miisa 40 no efa voamarina any antoerana variant indiana B1617 izay voamarina tamin'ny mpizahantany iray noverina tany antoerana ary nanaparitaka izany. Ankoatran'ny Melbourne dia isan'ireo miverina amin'ny fihibohana ihany koa i Victoria. Ny farany herinandro teo no fantatra fa efa nitsahatra ny sidina rehetra avy any Nouvelle-Zélande makany Victoria. Raha tsy haivina ao anatin'izay herinandro isian'ny fihibohana izay dia tsy afaka mivoaka ny trano avokoa ireo mponina ankoatra ireo olona izay andeha hanao vaksiny irery ihany. Raha nantontanisa hatramin'ny fiatombohan'ny valinaretina Covid-19 miisa 3 alina ireo trangana Covid-19 voamarina tany Australie ary latsaky ny 10 ireo olona efa lavo. Dia izay ihany koa tomboky lasy sy tomboky vavy ny entana nanakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana ny fanarano izany hatramin'ny farany ny sampana fampahalalam-baovao dia mamy fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahazatra tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa veloma tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix vous a présenté Nivavo. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.